Fantatrao ve fa afaka midoubler connaissance anao ianao ao anatin'ny 6 volana monja. Tsy publicité ny tiako atao androany fa ohatrany hoe hevitra anankiray tamin'ny 2012 angamba nahafantarako an'izay voalohany dia tena hoe nampiova be amin'ny fiainako hoe afaka midoubler ny connaissance anao ianao anatin'ny 6 volana raha mamaky boky aloha voalohany indrindra. Tsy vitany hoe mamaky boky ilay izy fa mi-appliquer ny technique de lecture rapide. Be da be ny hoe technique de lecture rapide zany hoe na mamaky boky aingana be ary ianao dia tsy midina akory ny niveau de compréhension anao na hoe niveau de rétention any zavatra vakianao eo nefa vitanao anatin'ny fotoana fohy le boky. Fa anisan'izay technique zay ohatra ny hoe subvocalisation fiantsoana an'ilay izy hoe rehefa mamaky zavatra zany matetika dia misy an'ilay feo kely manaraka an'ilay zavatra vakianao dia nefa iny feo kely iny mampiadana be ny zavatra vakianareo au lieu de mamaky 500 mots par minute ohatra lasa hoe 200 mots par minute fotsiny dia tamin'izany moa zany mbola hoe ao anatin'ny ray volana raha mahavita mamaky boky ray dia tena hoe tsy mahavita fa atsasaka le boky dia efa leo be an'ilay zavatra vakiana satria tsy mi-applique an'izay technique de lecture rapide zay justement. Fa tao aorianan'le lecture rapide mahavita hoe mamaky boky anatin'ny une semaine ohatra na matetika ary hoe tsy tena zay zavatra rehetra ao anatin'le boky ny vakianao fa idée anankiray fotsiny dia efa ampy hoe hanova ny fiainanao. Ohatra fotsiny tamin'izay hoe raha mamaky boky, raha mamaky mi-appliquer ny lecture rapide nareo dia afaka midoubler ny connaissance anatin'ny 6 volana. Dia zay hevitra anankiray zay fotsiny zao dia efa nampiova be ny fomba fisainako hoe ndeha hanomboka mamaky boky manomboka androany fa raha ohatra hoe mahafantatra sy midécouvrira hevitra ohatrohatran'izay any aoriana any dia mety tena hoe hiova tanteraka. Dia ny fanafantatra hoe afaka midoubler ny connaissance anao ianao anatin'ny 6 volana dia teo angambany hoe nanomboka namaky boky en particulier boky momba ny développement personnel sy ohatran'izany. Ny boky hoe resaka mikasika ny développement personnel voalohany vakiako ngamba tamin'izany Think and Grow Rich tany Napoleon Hill. Tamin'izany moa mbola raha hoe mamaky boky amin'ny teny anglais tena mbola tsisy azoko fa réfléchissez et devenez riche ny titran'ilay izy tamin'izay. Dia karazana boky ohatr'ireny zany mampianatra zavatra hoe tsy nieritreretinao mihitsy taloha fa une fois hoe mamaky sy midécouvrira hevitra anatin'le boky dia misy hevitra miposaka ao anatinao hoe tokoa moa zany le izy ary zavatra tsy nieritreretiko mihitsy zany taloha fa possible tokoa kainy hoe tsy haiko miova fiainana ohatra na hoe possible tokoa no manana fomba fisainana hafa manomboka androany. Dia azoko lazaina hoe tena lasa ahoana zany hoe lasa addict tamina resaka boky ohatr'ireny zany hoe maky an'ity boky ity afa te hitady hevitra vaovao mety ampiova amin'ny fiainako. Dia tanatin'izany boky zany moa ohatra hoe pouvoir illimité an'i Tony Robbins, l'éveil de votre puissance intérieure toujours Anthony Robbins. Dia mbola tena hoe boky tamin'ny teny frantsay daholo ny ankamaroan'ny boky ny vakiako tamin'izany fa anisany hoe zavatra nanosika na hianatra teny anglais ngamba dia voalohany aloha vitsikely ny ressource amin'ny teny frantsay tamin'izany. Raha manao recherche amin'ny internet nareo matetika misy e-book be da be hoe boky électronique be da be fa amin'ny teny anglais daholo le izy. Dia anisan'ny zavatra hoe nanosika na hianatra teny anglais koa tamin'izay ohatra zao hoe intéressé tamina tutoriel amin'ny Photoshop dia le zavatra amin'ny teny frantsay nefa tsy possible sady tsy intéressant le izy ny ratsy kely daholo le tutoriel en fait finalement
De raha ohatra hoe miezaka mitady tutoriel amin'ny teny anglais de tsy azoko le izy. De ny tiako tenena eto zany a karazana frustration tamin'ny zany andro zany tena hoe nanosika. Anisan'ny nanosika anahy hoe hianatra teny anglais, hoe vitsikely ny ressources amin'ny teny frantsay a fa mibetsaka kokoa le izy nefa raha ohatra ka amin'ny teny anglais. De efa nanomboka tamin'ny 2014 angamba no nanana zay frustration zay. De zay koa ny anisan'ny hoe nanosika hianatra an'le fiteny. De taty aoriana moa nisy fivoarana tsikelikely amin'izao angamba ny azoko lazaina hoe 98 na 99% ny zavatra teneniny zareo azoko daholo. De entre 2014 sy hoe 2019 presque 2020 tsika afaka hoe misy fivoarana tsikelikely zany ianao raha hoe mianatra langue. Matetika tsy tiako be mahita an'le karazana publicité reny hoe mianatra anglais ianao de ao anatin'ny 2 volana de efa mahay miteny ohatran'ny native speakers. Mbola anatin'le gratification instantanée foana zany le izy fa malheureusement nefa manitin'olona be le karazana publicité ohatry reny satria ny olona sady tsy te hanao effort no hoe te hanana résultat. Tanatina boky hoe The Slight Edge zay angamba raha tsy diso no misy an'izany hoe tsika ozy izy miaina anatina culture hoe mambolika reny tsika androany de mitady hoe harvest ina moa zany hoe maka tombony ny pitson'iny fa nefa nitady tsara efa zatra an'izay hoe mamboly androany de micultiver an'iny mandritra ny volana maromaro de afaka volana maromaro zay vao maka ny voany na hoe maka ny fruit anjatra nambolenao tamin'ny taona maromaro na volana maromaro talohan'izay. Hoe tsara ny mamaky boky ary tsara koa ny hoe mampita ny zavatra ianaranareo avy amin'ilay zavatra vakianareo iny. De zay angamba ny anisan'ny nitiavako ny Toastmasters voalohany. De zay koa ny ezahako hoe manao vidéo matetika satria miezaka manangona an'leo inona daholo ny zavatra nianaranao de anisan'izay koa miezaka miorganiser ny hevitrao zany ianao de mampita an'izay satria rehefa mampita zavatra de mahatadidy an'le izy bebe kokoa. De zay angamba ny tena hoe mimotiver anahy hanao karazana vidéo ohatr'izao sady mampianatra logiciel na montage koa ny hoe miappliquer an'le izy koa moa zany de anisan'ny manam-potoana be ihany koa amin'izao. Anyway, boky moa ny resahako teo fa anisan'ny hoe zavatra mahafinaritra koa ny voyage makaty 4 étages boky fotsiny. Anisan'ny zavatra tena hoe tiako be ny mandeha aty. Tsy tadidiko any Douceman zay ny anaran'le toerana. 4 étages boky fotsiny.